Eo amin'ny tontolo ny finoana kosa Nofaranana tamin'ny fanadinana ny asabotsy lasa teo sy androany ny taom-pianarana ho an'ireo mianatra teo anivon'ny Sehatra Teolojika ho an'ny Laika na Setela etsy Ambatonakanga. Eo manomboka ihany koa ny fisoratana anarana ho an'ny andiany manaraka. Fampahafantarana misy kokoa ato anatin'ity fanadinana ity. Ny fanaovana ny fanadinana no manamarika ny fifaranan'ny taom-pianarana ho an'ny Sehatra Teolojika ho an'ny Laika na Setela. Notanterahana tamin'ny asabotsy 5 janoary sy androany 20 janoary izany fanadinana izany, akampianatra maherin'ny 200 no niatrika azy. Ivoaka afaka herinandro ny valim-panadinana. Misy endrindroa moa ny fanadinana izay natrehan'ireo mpianatra ireo ka nisy ny fanadinana azo ampiasaina fitaovana toy ny baiboly, ny boky eny hatramin'ny solosaina aza. Nisy ihany koa ny fanadinana izay tsy azo ampiasaina fitaovana mihitsy mba hamantarana izay fahalalan'ny mpianatra. Ny mpianatra taona faharoa mahavita ny fanadinana ka nahazo ny salanisa ambony dia miroso amin'ny fanaovana lahatsoratra famaranana izay voatolorana ny sertifika. Sokatra indray ny taom-pianarana ato amin'ny Sehatra Teolojika ho an'ny Laika ny Setela ny asabotsy 20 janoary 2024 manomboka amin'ny ora sasany ao amin'ny fiangonana FJKM Ambatonakanga. Ko dia miantso anareo kristianina rehetra izay vonona ny andalina hatrany ny tenin'Andriamanitra, ny andalina ny amin'ny fanaovana ny adidy sy ny andraikitra ao anivon'ny fiangonana mba ho tonga hisoratranarana hamonjy izany fianarana ao amin'ny Setela izany, ao amin'ny faculté de théologie Ambatonakanga no misy ny Sehatra Teolojika ho an'ny Laika. Ny zavatra faharoa lehibe koa amin'io 20 janoary io dia ny fisaorana sy fankasitrahana ireto mpitandrina mpampianatra temelada ireto izay tonga ny fotoana izay zaonan'izy ireo tsy hampianatra intsony rehefa navita be tao amin'ny Setela dia tsy izy zany fa ndray matoa rakotondrainy, ndray matoa ramin'Paola ary ramatoa rabebily iveta. Efa nanomboka ny fisoratana anarana hanay izany azy ao amin'ny taom-pianarana avaovao 2024 ho an'izay maniry hianatra eo anivon'ny Setela. Isy ihany koa ny fankasitrahana ireo mpampianatra telo menada izay hitsahatra amin'ny fampianarana ao anivon'ity sehatra ity.